Maro karazana manana sy ny FJKM manam-paniriana hanampisany sekoly FJKM ao Antala. Nolazaina fa mikasa nongam-panjakany mbola rajona natao sava ho indray ny trano misy ireo manodidina azy. Fihinanana hena tsy masaka tsara na fihinanana saosisy tsy voadio tsara mitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny fiarahamonina ho ny mpitsabo. Alatsinainy 7 ny volana septambra taona 2024 manatitra ny araba indray topoko klasy sy topoko vavy tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpananjana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Feno dia feno ny fandaram-potoana ny filomary karavalomanana any Antala any omaly alahady dia niara-nombombavaka tamin'ireo mpino ao anatin'ny FJKM nandritra ny fianamben'ny synodam-paritany sy Akrifa Imanolotso Antala ny tenany napetraka tamin'ny fomba mpiangonana tamin'ny fotoana io ihany koa ny président synodaly vaovao ny mpitandrina Iva Mamorila mivady. Ankoatra izay dia nitsidika ny lalana mampitohy ny Sambava sy Antala ihany koa ny filoha Marc Karavalomanana Asina Andriamalala sary ninjaka Rakotomalala narindra ny Mateo Prince. Manam-paniriana anampisa ny sekoly FJKM sy ny université ny FJKM ao Antala ny filoha Marc Karavalomanana sy ny ao anivon'ny FJKM. Taoriany ny tany Antsiranana dia samy resy lahatra na ny filoha sinodaly anatoerana na ny filoha Marc Karavalomanana fa tena ilaina ny fampianarana tanora ka faniriana ny anampisa ny université ny FJKM. Tsy ela koa zay nametraka an'ilay toera mpiofanan'ireo tanora natsangany Dorcas 5 taona vao vitany dia tonga avy any dia hoe makany Sambava indray fa ahoana hoa misy fikasana lehibe enany ko tanteraka somatsara ampitombola nisan'ny sekoly FJKM maty amin'ity synodam-paritany ity 40 nisan'ny sekoly nefa misy amin'ny 200,000 nisan'ny kristianina dia hoe maniry keo raha maniry ianareo aty izahay eo amin'ny FJKM isika rehetra mba atao ndraiky io azy ananganana université aty amin'ny synodam-paritany nareo aty tsy misy lova tsara indrindra omena ny taranaka eniko ny teninareo teo hoe tongava dada miverena ohatran'izao fa lova anankiray tsy voavidy vola ny fampianarana ny ankizy satria rehefa vita eto zany ny fianarana dia na izy makany Antsiranana na izy miakatra Antananarivo ty aprisika zany raha misy fitiavako anareo ninonino filazana mampianatra ny ankizy eo ihany ny fanamboarana ny lalana fa tsarovo tsara fa ny zanaka mahay tafita tsy very mandeha mihitsy izy na iza fa raha ohatra tsy tafita ny ankizy abadon'ny olona fotsiny dia ho aizy tsika rehefa avy eo ho aiza ny firenentsika noho izany mahatoko sy mino aho fa tena hiasa mafy ianareo aty ary hiasa tsara zay miasa tsara aloha manao tsara daholo dia avy eo miasa mafy mba hitsangana zay université zay za tsy malala zanaovana azy fa fikasana zany mba ahafahantsika mampianatra an'ireo zanatsika rey. Fametrahana tamin'ny fomba mpiangonana ny président synodaly vaovao ny mpitandrina Iva Mamorila mivady ny androny omaly no sady fianambe ny synodam-paritany Krifa Imanolotso Antala. Ireo mpino sy ireo solotena mpiangonana izay nandray anjara fitenenana moa teto dia vakivava mihitsy noho ny olana mianjady amin'izy ireo ary nangataka famonjena tamin'ny filoha Marc Karavalomanana. Zay ato misy raha mampiavaka zay zay mahita hôtely ravoravo ary mpianambaranao io mbola mahalo zay ato mijaly president sahilane izazy madinika tsy anty ny hany efa tapasineny karazany vahoaka ny fahasalamana tsy voavidy mijaly president ke zay mahitanao aketo hoe ny mpanantenamo ke vonjenao i Madagasikara mehita vonje zay ary zay zatakeny vono iatanao vonje Madagasikara Malohana ny zava-misy amin'izao vanim-potoana ny iainantsika izao dia nitondra ny afatr'Andriamanitra nandritra n'ity fotoan-dehibe ity
ny mpitandrina sady sekretera jeneraly ny FJKM. Sovaninandro antsika zao tetena itanao manjavozavo ary toa tsy talivaviteny fa ny tenin'Andriamanitra lery ihany zany mame valiteny maro eo fiainatsika ary tsy valiteny ihany fa mame antoka ho ao amin'ny fiainatsika ny fanasana nen'Andriamanitra antsika mame antoka ao antsika vanim-potoana mampatahotra vanim-potoana mampanahy fa izy Andriamanitra rehefa miteny aminao mame antoka anao izy ary zany antoka zany zay lely mariny Taoriny ty fanimpom-pivavahana ity dia niazo anisambava ny filoha Marc Ravalomanana. 20 taona lasa izay no nahavitany ity lalana ity ary hita fa tena tsy mbola misy simba na dia kely akory aza ity lalana namboarina tamin'ny andro fitondrana Marc Ravalomanana ity. Izay ny vaovao avy any Antalahany fa nataon'ny zandary sa vao kosa indray ny trano firenena ny mbola rajona etsy Ambohimahintsy ho malalady na dia efa any amponja nanomboka tamin'ny taona 2024 aza ity hampanolontsain'ny filoha teo aloha ery Rajonaro Mampianina ity fa no hitohinana anatin'ny fiandrianam-pirenena no antony voalaza fa natonga izao fisavana izao. Asin'Andriamalala sy Mateo Prince no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Fa no totohinana ny fandrianam-pirenena anatiny na ilay antsoina hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État no maton'ny fisavana ny tranony mbola rajona fantelony izao indray. Raha nambaran'ny mpisolo vavazy dia tsy ny tranony ity mpanolontsainy ny filoha teo aloha ery Rajonaro Mampianina ity irery no nosavaina fa hatramin'ny tranon'ireo manodidina ihany koa izay mpanofa tranony mbola rajona. Savaina daholo na ny tranon'Andray Matombola Rajona na reto trano hitanareo akaiky eto reto izay an'izy ireo fa misy mpanofa trano. Ny savaina hatramin'ny trano mpanofa trano ny savaina hatramin'ny tena hoe afapo tanteraka ny zandary zany tsy nisy ninina moa zany hitany tao fa dia hitantsika ny toyany. Antony nanaovana an'ilay fisavana raha lahy ao anatin'ny taratasy dia hoe soupçonné de atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Zay le zavatra. Za aloha zany mahita hoe efa ataontsika hoe efa karazana acharnement le zavatra. Ny antony dia tsotra tsy voandroany no nisy an'io perquisition io fa ny telony zao raha ny fitadidiavako no nanao an'io ny anankiray tamin'Andray Matombola Rajona mbola tsy tany amponja dia ny anankiroa izy efa any amponja io. Nolazaina mantsy fa mikasa anohitohitohinana ny filaminana anatiny sy anongam-panjakana i mbola rajona kanefa ny tenany aza dia mbola any amponja nanomboka tamin'ny taona 2022. Ny avaty aminay ngamba tsy misy dingana hoe manao ahoana fa zay ny miandry n'izay zavatra hitranga eo satria zay moa tsy mahafantatra fa zay moa zany ny soupçonnena hoe tady anongam-panjakana ka tsy fantatro hoe fanonganam-panjakana ohatry ny ahoana moa zany le izy satria le olona any amponja ny vady amanjana no ato ary rehefa tonga ny vadiny efa rivariva teo dia nitomany niteny tamin'ny gendarme hoe efa tsy rariny tsony satria lasa traumatisé hatramin'le zaza, lasa victime hatramin'le zaza satria andro alahady io moa tonga misy fisavana tampoka sahala amin'io. Tsy mitsahatra mampiseho ny mpitondra ankehitriny fa fanjakana jadona, fanjakana mpampiroro vahoaka izao fanjakana izao. Tsy hay izay tena antony na fantahorana diso tafahoatra izao fihetsiky ny mpitondra izao na midika hoetraketraka fotsiny ihany. Ambava fotsiny ihany aloha hatreto ilay fomba fiteny Andry Rajoelina manao hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Niakatra fitsarana androany teny anosy ihany koa ny filohan'ny sendika ny mpiasa sy ny filoha lefitry ny sendika eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Voapanga ho namory mpiasa tsy nahazahoana lalana izy ireo nandritra ny hetsika fitakiana nataon'ireo mpiasa momba ny indemnité de technicité sy ny maro hafa. Tonga nanohana sy nanatrika azy ireo teny anivon'ny fitsarana moa ny fikambanam-be ny sendika eto Madagasikara na ny SSM izany sary sirina tsara ny Andry Rakotomalala. Fa nitsakitsahana tanteraka ny fahafahana ara-tsendikaly ary ny fahafahana miteny no ataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony manoloana izao fitoriana ny filoha-pitarika ny sendika eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izao ho ny filohan'ny fikambanam-be ny sendikalista eto Madagasikara. Niakatra fitsarana androany teny anosy mantsy ny filoha sy ny filoha lefitry ny sendika eo anivon'ity ministera ity rehefa nolazaina fa nitarika ny mpiasa hitokana tsy nahazo alalana.
Voalaza ihany koa fa sendika tsy ara-dalàna ireo mpitarika sendika ireo ka izay no antony nahatonga izao fitoriana azy ireo izao. Ny zava-misy raha fantatritsika tsara dia nanome 2.70 ora ry zareo. Tsy mbola ny grevy izy fa manome 2.70 ora. Fanaona sendika zany manome ultimatum zany mba mahana ny olana. Dia ny dikan'izay zany ny zavatra mahagaga fotsiny ao anatin'le izy dia rehefa niteny ministra hoe ho raisin'ny ministra zareo dia raha ny tatitra izay tonga taty aminay dia ny biraoan'ny sendika no tediavy ny hoana fa nasorona tao anatin'le délégation hoe tsy mahazo miakatra makany ny présidence ny SG. Izay zavatra izay zany dia heverina hoe tsy mety. Izay nefa no namadihana an'le izy hoe sendika tsy ara-dalàna ireo. Raha tsy ara-dalàna tompoko ny sendika tsy manana récépissé, tsisy sendika afaka hitonina io sendika rehefa tsy manana récépissé. Manana récépissé ara-dalàna ry zareo izay navoaka avy ao amin'ny préfecture de police, ary zany zavatra zany no mahagaga ihany koa satria tediavina ankehitriny ny hanozongozonana an'le sendika. Miala tsiny miala fondro fa rehefa te ietaky an'izay nareo satria acte administratif foana ny anarany inona na inona tenenina rehefa ohatra ka navoaka ny préfecture de police le izy dia tsy azonareo itenenina hoe tsy ara-dalàna zay. Endrika fanampenam-bava sy raha-matahora no ataon'ny tompona ndraikim-panjakana ho ihany ity filohan'ny SSM ity. Mempotra tanteraka ny fahalalana maneho hevitra ary tsy mipetraka intsony ny tanitandalàna sy ny demokrasia. Endrika ratsy ho an'i Madagasikara nefa izany ary tsy maintsy hiteraka vokatra goavana eo amin'ny sehatry ny asa. Ny fanjakana ihany zany no mamotika ilay fanarahana nataony tamin'ny fikambanana raisam-pirenena momba ny asa. Madadidy tsara tsika le nanao sini be da be tsika mikasika ny asa mendrika. Dia ao anatin'ny asa mendrika ny pile voalohany izay mikasika an'le hoe famoronana ny asa mamokatra, fa faharoa mikasika an'le hoe fanajana ny fanarahana raisam-pirenena ny lalàna ny asa rehetra. Zany efa nitapahana sady zany ilay kasinga faharoa ao anatin'izay le pile ny asa mendrika izany. Ka raha mieritreritra hoe hanao velo rano fahaenina zany tsika tokony tandremana tsara amin'ny fanajana an'izany fa manapaka ny velo rano fahaenina zany zao ataony solotena mpanjakana amin'ny fanenjehana ny tarika sendika zao. Raha tsy ahivina, ny zoma lasa teo no natao famitorana tetsy amin'ny sampana eloka be vava tetsy fiadanana ireo mpitarika sendika misa roa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireo ary izao niakatra teny anivon'ny fitsarana androany izao. Hatramin'ny 4 ora sasany ariva teo dia mbola niandry ary mbola tsy noraisy ny fitsarana izy amin'n'alahy ireo raha ny fampitambavao. Andrasana araka izany no mety ho toy ny ity sy raharaha ity. Misedra olana goavana ny ankamaroan'ny mponina any amin'ny faritry Menabe iny amin'izao fotoana izao. Tsy zaka intsony ny fahatapahan-jiro sy rano hafa indrindra ny resaka tsy fandriampahalemana izay afatesan'olona trany. Marobe ihany koa ny fampanantenana sy tanteraka ka tsy misitraka izany sy afa-pandrosoana izany ny mponina any an-toerana ireo no antso. Nataon'ireo zanaky ny faritra Menabe raha nampiantso mpanao gazety tetsy Andriafanambojanahary tamin'ity androany ity ny Tsiprianzaira. Nivoaka tamin'ny fahanginany androany ireo mpitarika fikambanana maromaro miaro ny tombontsoan'ny mponina ao amin'ny faritry Menabe. Mijaly loatra ny mponina ary mizaka ny tseran'ny ainy manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny fahatapahan-jiro lavareny aka mahazo vahana ireo dahalo sy ny mpanao ratsy anao ny asany izany. Tsy latsaky ny olona 3 no maty isan-kerinandro ireto zanaky ny faritry Menabe reto noho ny asan-dahalo. Ny olany délestage ny any aminay fa tsy délestage tsony fa coupure satria tapaka manomboka amin'ny 7 ora ariva na amin'ny 9 ora ariva dia tsy miverina raha tsy rapitso maraina amin'ny 9 ora maraina. Ny faharoa ateraka n'izay fahatapahan-jiro zay dia misy esilany ireo faty olona ao amin'ny distrika Morondava ao amin'ny faritry Menabe mihitsiny ary tsy afenina anareo fa any aminay koa mirongatra ny halatra maso, ny halatra taova anananay fikambanana porofo aby zany. Eo ihany koa anamarinana hoe tsy milamina Menabe ny mpitandro ny filaminana malefaka ny fitaovam-piadiana mihoatra ny any dahalo vokany nisy mpitandro filaminana maty rahalahinay havanay. Mampanahelo anay amin'ny faritry Menabe tompoko raha misy fitondram-panjakana tonga any solotena avy aty ambony dia tsy tapaka ny jiro. Raha misy autorité ao atoerana manao événement dia tsy tapaka ny jiro. Dia ny mampanahelo anay nefa ny arakaraka natapaka ny jiro mampirongatra ny tsy fandriampahalemana. Dikan'izay zany misy ihany le vahaolana fa le vahoaka no ampijaliana.
Akoatra izay, marobe ihany koa ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ankehitriny nandritra ny fampelezan-kevitra kanefa tsy misy tanteraka izany manakandroany. Manara-penitra namboarina voalohany teto amin'ny 320 faritra eran'ny Madagasikara ny terrain manara-penitra Norondava. Mpitatana tanora izay manahelo satria tsy manana terrain hatramin'izao mbola tsy vita tompoko. Ny helikoptera tsindrinay mafy eto mba andefasy helikoptera aminay satria helikoptera io anisany nandaninay anao Andriamatofolo tamin'ny fampelezan-kevitra. Mba alefasy le helikoptera dia le maramila tena blindé armé reny fa tena mijaly zahay ihany maty ny havanay manoloana zay tsy fandriam-pahalemana zay. Anisan'ny fampanantenana ihany koa mbola tsy tanteraka hoe nisy helikoptera tany napandry tany. Tsy misy fampandrosoana vanona ao amin'ny renivohitry ny faritra Menabe amin'izao fotoana izao. Anton'izany sy hoe ireto zanaky ny faritra ireto ny mbola tsy fisihany be ny tanàna voafidim-bahoaka ao Morondava. Tsy misy asa-panjakana mandeha amin'ny laoniny na ireo foto-drafitr'asa sasany lazaina fa manara-penitra natsanga ny fanjakana any an-toerana aza. Tsy mifanaraka akory amin'ny filan'ny vahoaka any an-toerana ka simba vetivety ny akamarony. Marina tokoa fa nisy ny fitokanan-dalana fa kosa ny tompoko amin'ny mateknisianina anay dia misy amin'ireo lalana ireo nefa misy simba amin'izao ary tsy manaraka ny norma manara-penitra araka ny tenenina foana hoe manara-penitra. Faharoa manaraka an'izay misy foto-drafitr'asa vita ao trano mbola tsy nidirana tompoko mbola tsy nanaovana asa dia fa mitretreta rava mirodana ny trano. Dia tsy haiko hoe manara-penitra ve zany tompoko. Mba jerevinao akaiky Andriamatofolo zavatra nitokanana any fa tsy mifanaraka amin'ny filanay vahoaka tompoko. Manome fepotona 27 ho an'ny fanjakana moa ireto zanaky ny faritry Menabe ireto hamahana izany olana rehetra izany. Pejany toe-karena kosa indray nitondra ny heviny ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova tao anatin'ny tambazotra Facebook tao mikasika ny fitanterana an-dalamby izay efa tsy niasa amam-bolana maro. Anton'izany ny tsy fisitrahan'ireo mpiasan'ny FCE na ny zotra fianaratsoko testa ny tambo-karama ny akama tonga azy ireo fa tsy manatanteraka ny asany. Maro ny fiantraikan'izany eo amin'ireo mponina any amin'ny faritra iny raha ny fanazavana avitra Solonaibe sy Tokisiramala. Sehatra iray lalan-drahany toe-karena eo amin'ny Manakara sy Fianaratsoa ary ireo tanàna any anaty toerana sarodalana any amin'ny faritra iny ny lalam-by. Ohatra amin'izany Ikongo izay ratsy lalana sy tanàna anaty kizo tanteraka raha eo amin'ny toe-tany ara-jeografika. Efa mbolana maro no tsy niodina ity seha-pitanterana heverina fa fototry ny fampihodonana ny fiainana andavanandro ny mponina amin'ny faritra Matsatra ambony sy Vatovavy ary Fitovinany sy Atsinanana iny. Olona manodidina ny roa tapitrisa eo no miantehatra amin'ity fitanterana an-dalamby ity, hampiakarana ny vokatra sy famezivezena. Olana nampijanona iny zotra iny tsy fahampian'ny teti-bola ofisialy raha ny tatitra. Nitondra fanazavana mikasika izay ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova tao amin'ny tambazotra tserasera Facebookany fa tsy tokony hisy olana ny zotra satria dia teti-bola mahatratra amin'ny 8.7 miliara ariary no natokana hampandehanana ny zotra raha ny teti-bola mpanjakana voalohany ny taona 2022 sy ny taona 2022. Raha ny teti-bola mpanjakana ny taona 2022 zao dia mazava fa mahatratra amin'ny 2.7 miliara ariary mahery ny fitambarana izay mitsinjara toy izao raha ny fanazavana ity mpahay toe-karena ity hatrany. Mahery ny 13 miliara ariary natokana ho an'ny Madaray, 1 miliara ariary kosa ho an'ny FCE. Ny ambiny izay mitetina 4.3 miliara ariary mahery dia mijanona ho an'ny foibe fitantanana ny fitanterana tanety sy ny fitantanana ny fitanterana an-dalamby ho an'ny famatsiana sy ny fampitaovana ny vagon sy ny sisa. Ny teti-bola ho an'ny taona 2022 kosa dia misy hatramin'ny 5.20 miliara ariary mahery, izany hoe niakatra avy 3 mahery ny fitambarany izay mitsinjara toy izao ihany koa. 7.20 miliara ariary mahery no natokana ho an'ny Madaray, niakatra ho 2 miliara mahery ny an'ny FCE ary 4.70 miliara ariary mahery kosa ho an'ireo foibe mpitantanana ny fitanterana tanety sy an-dalamby. Zava-dehibe ny fanantanterahana ny fanaraha-tanteraka ao anatin'izay ny ara-bola ho an'ny sehatra ny lalam-by manokana hatramin'ny taona 2020 ho hatrany ity mpahay toe-karena ity. Ny karaha mampiasa eo anivon'ny FCE tsy ahitam-baolany fa mbola mitokona hatrany izy ireo hatramin'ny anio. Ankehitriny dia manao toy vakana ny fitarainan'ny olona ny fotony, indrindra ireo tantsaha amin'ny fampiakarana ny vokatra sy ny fifamezivezena amin'ny faritra andalovan'ny FCE iny. Vokatry ny fiaton'ity fitanterana an-dalamby ity dia miakatra ny vidin'ny kojakoja ilaina andavanandro rehetra. Ny vokatra tsy maintsy tanterina tongotra amin'ny halavirana lavitra dia lavitra, miakatra makany Fianarantsoa na Manakara
any ka manjaka ny tsy fandrimpahalemana maro samihafa. Miantso ny tompona ndraiky tisatsokajiny indrindra fa ny fanjakana ireo mponina mba hijery vahaolana matipaika fa satria anatin'ny fahasairana tanteraka izy ireo ankehitriny. Penjany politika kosa indray manana didy sy andraikitra goavana amin'ny fiainam-pirenena ny antoko politika zava-dehibe ho an'ny antoko timma ny fanatanterahina izany amin'ny alalan'ny fidinana ifotony ny fampiofanana ny fameloma maso mba tsy ho topotra miono ny olo-pirenena indrindra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Anisan'ireo novelabelarina tao anatin'ny fandarana miara-manonja izany androany akoatra ny fanentanana ho amin'ny fikonan-doha pirenena Ando Miaratina sy Tokramarla no mamitana amintsika izay miara-manonja izay. Adidy ary zony antoko politika araka ny voarakitry ny lalàna raika amby 20 tsipika oatra 12 andiny fa raika amby 20 sy fahina amby 20 ny mahafantatra ny vaovao mahakasika ny fiainan'ny firenena. Anjara asa sy andraikiny ihany koa ny manaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ireo lalàna sy didy mampitsipika manan-kery eto amin'ny firenena. Ny fandraisany anjara feno amin'ny fiainam-bahoaka manofana ny mpikambana ao aminy ary manabe sy manentana ny olo-pirenena andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainana politika. Tsy atao ambany masotsity izany indrindra manoloana ny zava-misy ankehitriny fa mijoro ary mandray ny andraiky ny antoko-tiko Madagasikara sy ny lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Izy ireo izay manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiarovana ny tombontsoa ny vahoaka. Zay enge ny ilaina ny antoko politika ary zay koa ny ilaina ny antoko politika mpanohitra sy ny vondrona antoko politika manohitra mampafantatra ny zava-misy amin'ny fitondram-panjakana amin'izay rehetra anjara tandrify ary raha idirantsika lalina indray ny any amin'ilay statut de l'opposition dia mazava tsara mihitsy ny rôle na contre-pouvoir amin'izany statut de l'opposition zany. Dia itony déplacement ataon'ny antokotony isaorana hoy isika aloha zany na izany na zany ny tany amin'ny faritry Sava zay afaka mamela ny antoko-tiko Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanina mandeha malalaka zany. Tsy ohatran'le tany amin'ny sasany. Ahafahany manao ny asa satria ny filoha Marc Ravalomanana mandeha koa dia mizohira n'ilay statut ana ancien chef d'État. Filoha teo aloha. Akoatra ny maha-olo-pirenena azy zay atoa ny lalam-panorenana mivezivezena. Dia mampiasa ihany koa lay lalàna ato anatin'izay fijoroany ny antoko politika zay ny antoko-tiko Madagasikara. Dia mbola misy lalàna ngezabe koa andraikitry ny antoko mpanohitra satria efa nanambara fa mpanohitra ny antoko-tiko Madagasikara sy ny vondrona miaraka aminy amin'ny alalan'ny RMDM. Hoe tena le asa araky ny lalàna nataony fa tsy fisandohana andraikitra korona. Na hoe tsy mahalala ny tokony ataony koa ny antoko-tiko Madagasikara fa manentana mampahafantatra ary manazava ny zava-misy ary mampandray anjara ny olo-pirenena anatin'izay fiainana firenena sy ny fiainana antoko zany. Miasaritra ny toetra rankehitriny mitotongana ny raharam-panjakana manjaka ny kolokolo sy ny tsy fananjana lalàna velona ary ny gabraraka ny mpitandro filaminana tsy manao ny asany miainao anatin'ny fantrana lalina ny vahoaka tsy lazainy intsony ireo fitokonana isan'ny tokony amin'ny sehatra samihafa hitarafa an'izany rehetra izany fa misy krizy eto amin'ny firenena ary mampiseho ihany koa ny fahalemeny ny fanjakana amin'joro. Mila mandra ny tandrify azy ny rehetra ho ny solombavam-bahoaka Lairatsimbazafy no antotrantely ny fakihon-dalana tokana ivoahana amin'izany ny fikonan-doham-pirenena. Raha ifampiolon'olona ny vahoaka eto na ihany koa anatin'izany hoe lafiny tsy vidivikevitra amin'ny fitantanana andraraha-pirenena zany ka samy ziriziry amin'ny heviny dia fantatsika fa tsy ason'ny firenena ary tsy hitondra ihany koa makany amin'izay lafiny hoe fampandrosoana izay ny zavatra mety hitranga. Ka eto zany dia samy manana ny tandrifiny ny tsirairay ary ataoko fa samy mahafantatra an'izay hoe anjara biriky tokony hoentina amin'ny fanarenana ity firenena ity ka ny fampidiniana amin'ny ireo mpisehatra ara-politika sy ireo fiarahamonim-pirenena zay miditra indrindra na hoe mandray anjara indrindra amin'ny sehatry ny fifidianana dia raisina ho zava-dehibe zany ahafahana mamaha sy mitady vahaolana ho an'ity firenena ity. Ankoatra ireo voalaza ireo lafiny zavatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany mahakasika indrindra ny raharam-pirenena ankehitriny toy ny sosialim-bahoaka. Tsy ekena ny fampiasana ny anaran'ny sendika eo anivon'ny APMF ho fitiadiavan-tseza ho ireo mpikambana maro anisa eo anivon'ity sendika ity nambaran'izy ireo ihany koa
fa tokony hafainganina ny fifidianana izay efa tara ataona iray be zao ka mahatonga ny savorovoro eo anivon'ity sendika ity. Avitra Solondraibe sy Mathieu Prince. Moka fanambarana ireo mpikambana maro anisy avy eo anivon'ny syndicat de l'administration maritime de Madagascar. Fanambarana nitondran'izy ireo fanamariana gasika ny feptom-piasan'ny birao teo aloha izay efa tapitra ka tsy tokony hampiasana intsony ny anaran'ny syndicat Simpa MM avy eo anivon'ny APMF. Efa dila ny feptaona ny asan'ny birao teo aloha dia ny 7 septambra 2024 hatramin'ny 7 septambra 2024 teo. Mangany fotsiny tsy fanajanany tsy fijoroan'ilay birao ara-dalàna satria tsy misy na dia ray aza maha-ara-dalàna azy. Ankilan'izay ihany koa ny fanalana ny olona tsy ho mpikambana anatin'ny birao rehefa tody tsy fitovikevitra ity farany sy ny filoha. Tsy tokony isy intsony arak'izany ny fanapahan-kevitra na fanambarana amin'ny anaran'ny sendika mandra-pividy izay ho filoha sy birao vaovao ohatra ny ireto mpikambana maro anisy ao anatin'ny sendika ireto. Ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeany fotsiny no an'ny sisa azon'ny birao teo aloha atao ankoatra ny fanomanana ny fifidianana izay efa tara herintaona raha ny sata amin'ny finy sendika ohatra ny fanambarana. Na itsy ireto mpikambana ny laza fa raha misy ny mbola fampiasana ny anaran'ny sendika Simpa MM eo anivon'ny APMF izay sokajian'izy ireo fiadin-tseza dia iroso midingana ambonimbony izy ireo. Antananarivo fa 7 septambra 2024 ny mpikambana maro anisy. Ivadika eo amin'ny pejany fahasalamana kosa isika tsy voaresaka matetika fa anisy mitarika areti-kibo ary mampiditra hopitaly olona maro ny fihinanana sakafo misy mikroba na tsy voadio tsara. Asingany ny mpitsabo manokana amin'izany ny hena tsy masaka tsara toy ny saosisy. Nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra Iravora Zafimaina sy Manofo Randriamalala. Vao marambe na rivariva mitandahatra ireo mpanasa tsinakena manamorona ny kiopa na hitan'olo zato na eny ambany tetezana ampasika atsikaritra amin'ny lakan-dranon'Andriantany. Anamboarana saosisy izy tony ka itiano diovina. Tsy nanaiky ny resaka taminay kosa izy ireo saingy nilaza ny variky ny iray teny Amparaky afa efa voara maso ny tompona ndraikitra izany. Zay zany maka amin'ny vatra tovakena ohatry ny avaratra io zao. Eo zay maka an'le tsinakena dia gratena ohatry zao dia zay vao anaovana saosisy. Zay vao anisihana an'le saosisy zany. Mo ny raha ohatra zao hoe nanao 20 kg zay androany dia eo amin'ny 1 kg sasany eo mahavita an'izay 20 kg zay. Tsy maintsy maka rano any amin'ny pompe dia zao mantsy manao anazy gratena ohatry zao izy ohatran'ny zao hitanareo zao. Mbola vakinana koa zany mbola sarahana roa. Zay vao azo anasihana an'le saosisy fa tsy mety izy avy tonga dia le tsinaikena le hanina iny. Tsy azo tsinotsiniavana nefa ny fahadiovan'ny sakafo indrindra ny hena hoy ny mpitsabo. Voaresaka matetika ny saosisy sy ny tsinaikena anamboarana azy izay mety hiteraka mikroba raha tsy voadio amin'ny tokony ho izy. Hiditra amin'ny volon'andro mafana isika izao. Tokony tompona ndraikitra voalohany aloha izay olona manao an'le izy fa ny faharoa manaraka koa ny mpanara-maso ara-tsakafo amin'ny fanjakana izay tokony anara-maso akaiky satria miteraka loza ho an'ny fahasalaman'le fiarahamonina ny fihinanana. Andreny tsinay ireny resaka manokana ny tsinay anisan'ny mahatonga ny toxie infection alimentaire na lazantsika hoe infection manao mivadika pozina lasa manao infection alimentaire moa zany misy sakafo hanina misy mikroba ary anatin'ny tsinay kena naovana saosisy dia tena mihotrika ao rehefa misy mikroba tafiditra ao mihotrika dia mivadika pozina ho an'ny fahasalamana ary tranga be dia be tena amin'ny hopitaly zany ny fihinanana saosisy dia anisany mahatonga areti-kibo tena ratsy indrindra ka iangaviana moa zany izay tompona andraikitra rehetra hatrany amin'ny karakara sy ny ara-panjakana samy anara-maso satria tena miteradoza ho an'ny fahasalamana. Ny mpitsabo kosa tena namafy fa rehefa mamoaka fofona masiso ny hena rehefa hitana arafesina na bobongolo ny sakafo anaty fonosana na koa efa ny alinandro dia tsy azo hoanina intsony. Atoza kosa ary torohevitra na rosiny mpitsabo. Ny fisorohana aloha zany dia ny fandrahoana sakafo masaka tsara mandritra ny fotoana maharitra malemy tsara. Misy torohevitra fotsiny rehefa mahandro saosisy moa tsika rehefa mahandro saosisy dia aza dino tsy manindrona tsy ndromina amin'ny forsety le saosisy iny rehefa le manomboka le mangotraka iny izy mba hidiran'le hafanana tsara ao anatin'izy mba tsy hotrika ao anatin'le saosisy le microbe. Tsy mbola naharenesana feo hatreton'ny zolom-panjifa mahakasika ny sakafo mety hitera-doza ho an'ny fahasalamana. Nanatana tompona andraikitra eo anivon'ny ACSQDA izahay izay misahana ny fanaraha-maso ny sakafo sy ny kalotaniny sady ratsan'ny ministeran'ny fahasalamana saingy tsy nisy olona afaka ny teny. Izay ary no tsara ho fantatra momba ny fahasalamana fa ivadika eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa isika.
Vokatratso maro no fetraika ny fahasaranana eo amin'ny isa-tokantrano ho ny mpampianatra kabary iray. Tsikaritra ny fahasamihafana eny anivon'ny sekoly ka mahatonga ny fiamoran'ny ankizy hetsankilany manomboka simba ny fanatontolona ihany koa ny kolontsaina malagasy ka tokony hojereny ny mpitondra akaiky. Nanao ny fanadinina mikasika izay hatrany raha vora zafy mahenina sy manohy Randriamalala. Hatramin'ny Covid-19 no makaty niakatra hatramin'ny 300 ny mihoatra ny tany fitsoahana andaharana an-tsekoly. Miasa hirana ampianajana ray aman-dreny noho ny vidim-piainana. Misy ihany koa nefa ny ankizy no tsy mazoto mianatra noho ny fahasamihafana hita eo aminy sy ny mpiara-mianatra aminy izay mety manana fitaovana tsaratsara kokoa ohatra. Ny tsy fananana dia mahatonga ny ankizy anankiray na ny olona anankiray tsy velatra amin'ny fanabeazana izay misy azy. Ny sekolintsika rehetra eto Madagasikara dia tsy maintsy misy le ataontsika hoe saram-pisoratana anarana na droit izy io na na saram-pianarana ka rehefa sahirana amin'ny fandoavana an'izy ireny dia lasa miteraka tsy fahafahana mianatra dia manimba ny toe-tsain'ilay ankizy anankiray moa zany tsy fianarana satria lasa mikatona ny sainy eny fa na dia ananany ary ireo saram-pianarana sy saram-pisoratana anaran'ireo kanefa hita taratra any am-pianarana ny fahasamihafana dia menatsy izy na ny fitaovany ary dia tsy zarizary dia mampita amin'ny eny hafa izy. Vokatry ny fanatontoloana mivoatra isan'andro tandidomindoza ihany koa ny tanora malagasy, ny teny malagasy tsy voafeh, ny fiteny hafa nefa takarina ihany. Azo lazaina izao fa tamin'ny taranja malagasy no betsaka ratsy noty indrindra ireo mpiadana tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo. Ankoatra ny fanoratra sy ny fiteny izay simba ny kolontsaina vahiny, very tsikelikely ihany koa ny soatoaviny amin'ny famoronana tononkalo sy ny fikabariana. Fitsipitenenana aloha zany zao dia efa mihasimba. Io dia hita taratra hatsany amin'ny fanabeazana. Eo le ataontsika hoe sady tsy mahay teny gasy no tsy mahay teny frantsay fa eo anelanelany zany ao anatin'izay zavatra zay dia mandiso rehefa avy eo. Ny mahatonga ny tsipeliteny io mantsy zao mandroso be ny serasera any anaty tambazotra dia maimaiky dia afoezana daholo izay afoezana daholo zavatra moramoraina daholo dia mihasimba le izy ao anatin'izay satria tsy manoratra araka n'izay tokony ho soratany tsara izy. Ny asa famoronana amin'ny antsoina hoe tononkalo dia efa tsy manaraka an'ilay fitsipanoratana intsony indray koa ny olona ao anatin'izay dia jerentsika zany fa very ny fiteny very ny fanoratra dia ny resaka ara-kabary amin'izao efa tsy tian'olona intsony le kolotsaina taloha le kabary le ela be fa ny kolotsaina tiany amin'izao sy ny kabary tiany hoenona amin'izao dia le misy teny frantsay kely fampimemezana kely tafiditra eny anatiny. Lasa tsy lay kolotsaina mepita any amin'ny soatoavina sy ny anaanatra izy fa lasa resaka fampimezana mampifalifaly vahoaka fotsiny. Mety efa mivantana any amin'ny ministeran'ny kolotsaina ny aiainy ireo mpandalina ny fomba malagasy raha tsy resaka fotsiny taom-baovao malagasy izay tsy mbola nahitana maromaro tsiraisana hatramin'ny androany mahakasika ny daty tokony hankalazana izany miaraka. Ny kolotsaina nefa ny tena mahizy azy ny firenena iray ankoatra ny fiteny sy ny sainam-pirenena. Raha ininam-potehana izany very ny soatoavina ka sarotra ny tady fampandrosoana. Totosa ny sabotsy afa 17 ny volana septambra teo ny fanamasinana mpanambadiany ny mpanao gazety namana eto anivon'ny orinasa MBS dia Masimanana Jonas Justo sy Ranaivomanana Onjalalaina Patricia Ndewary ofitiany avitra solondehibe sy tokramala amintsika izay fotoan-dehibe nametrahany Onjalalaina Ranaivomanana sy ny vadiny ny fiainana-tokantrano izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra izay. Fa izay alianao no aliako ary izay itoeranao no itoerako. Ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra no Andriamanitro. Izay tany hafatesanao no hafatesako sady ihany koa no andevenana. Raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Rota toko voalohany 2:12 sy ny 7:12 tapany be. Io ny teny soratra masina no safidian'izy roa anorenana izao tokantrano vao izao. Tetsy amin'ny FJKM Itos no nanatanterahana ny fanamasinana izay notarian'ny mpitandrina avy ao an-toerana ihany. Izao Masimanana Jonas Justo dia manaiky anao Ranaivomanana Onjalalaina Patricia ho vaty manaraka ny fomba fanaovadiana kristiany hatramin'ity andro ity na mitomba reny isika na malahelo na finaritra na marary dia mity anao sy amelanao na inona mandoa antsika
ary janona aminao ireny marapiavy fahafatesana. Eto anatreh'Andriamanitra sy ny fiangonana izao rehefa manamonja ilay patrisia dia manaiky anao masomanatra na Kristo vato manaraka ny fomba ny fanomezana kristiana hatramin'ity andro ity na mitonga alotsika mamiamana rehetra na finaritra namarary dia ho tianao sy melanao na inona mahazoantsika ary hijanona namirehitra. Taorin'izay dia nitoty atsy amin'ny espasy lafatra mpitatafika ny lanonana niarahana izy roa ny faly sy ny fety tamin'ireo fianakaviany sy ny tapaka sy namana ary ny mpiara-miasa. Izay eto amin'ny fianakaviam-ben'ny MBS dia mamerina ny fiarabana sy ny firaritso ho azy mivady ho tokantrano lafatra sy ho ambintsoa ary ho eo ambany fitantanan'Andriamanitra hatrany. Pejany maresaka iraisampirenena kosa no amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Androany tamin'ny 7 ariva any Angletera no nanatanteraina ny fanitriana ny mpanjaka vavy ny Angletera Elizabeth II. Maro ireo filoham-panjakana sy ny amperora tonga nanome voninahitra ity fotoana manjombona eo amin'ity firenena ity nandritra izany avitra solonaibe eo amin'ny sary ny France 24 nandrindra ny Toky Ramarla. Olo-mpanjakana maro filoham-pirenena sy amperora avy amin'ny firenena manerina izao tontolo izao no tonga nanome voninahitra ny fanitriana ity mpanjaka vavy ny Angletera ity. Olo manakaja 2 arivo ny tonga nandritra ity fanaovam-beloma farany ity. Rehefa niala tao amin'ny lapan'ny Westminster, toerana izay nahafahan'ny rehetra nanao veloma faran'ny mpanjaka vavy ny maraina teo, dia noentina namonjy ny fiangonana tao an-toerana ihany. Taorin'izay dia nisy ny fitondrana ny tranovorona hiazo ny Chapelle Saint-Georges, toerana izay itoeran'ny mpanjaka vavy ity miaraka amin'ireo fianakaviany izay efa niamboho ihany koa. Ratsaivina dia ny alakamisy 9 ny volana septambra teo no niamboho ity mpanjaka vavy ny Angletera ity dia Elizabeth II izany, ary nisaona nandritra ny 10 andro ny Britanika sy ireo firenena mpikambana ao anatin'ny Commonwealth. Mbola hitohy 7 andro kosa ny fisaonana ho an'ireo fianakaviana sy ireo olona manana fifandraisana amin'ny lapam-panjakana rehetra. Teo amin'ny 470 taona ny mpanjaka vavy Elizabeth no izao niamboho izao rehefa nosorana ho mpanjaka vavy sy nitondra ny Britanika nandritra ny 70 taona. Ankehitriny dia Charles zany no mandiby azy eo amin'ny 770 taona n'izy ankehitriny ary Charles III no antsoina azy ka miova ho Save the King nay ny hira-pirenena Britanika. Toy ny mahazatra dia ny fandaharana ona marina, ny fandaharana Global News ary ny fandaharana dinika ireo no arainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe président d'un jour. Ny tena kosa manome fotoananao amin'ny raha-pitso indray Avilo Maritoboka.